Lohalaharana amin'ny fitrandrahana horita eto Madagasikara ny fatra Atsimondrefana ka ho fanatsarana ny fitantanana izay jono horita izay atao anatin'ny faritra dia niaran'ny kaondoha nametraka drafitrasa iraisana ireo mpisehatra rehetra voakasika. Ny tetikasa FIP eo anivo ny ONG Bleu Ventures izay misehatra amin'ny fanatsarana ny jono horita atao anatin'ny faritra Atsimondrefana no tompo-marika tamin'ny fanatotizany. Izy io zany natao mba hisupportena zany ny mpanjono madinika mba ho voatantana soamantsara io resaka jono horita io satria araka ny fahitantsika azy le horita moa zany manana an'izay valeur commerciale zay farany ambony zay ary jerena anatin'izay koa moa zany fa ny horita zany zavatra mora mitombo zany izy io raha jerena ny cycle biologie le izy dikan'izay zany tsisy fotoana lavabe zany dia fa afaka mitsanjaka anazy soamantsara zany raha ohatra ka tsara tantana le. Efa nandray andraikitra ireo mpanjono amin'ny alalan'ny fametrahana ny reserve. Hoy ny filohan'ny fikambanana ny mpanjono TREC. Ohatra fotsiny hoe na ny vidiny na ny fanimbana azy anandriaka eny tsy tokony atao regny zany dia maro ny soratra tokony arahina amin'izay dia atao antaratasy le raha hosoniavina mba hoentina hanajariana zay fandronoana horita zay. Navohitra tao anatin'ny asamboamery ireo olana samihafa sedraina sy ny sosikevitra mba ho fanatsarana ny fitantanana ny jono horita atao anatin'ny faritra Atsimondrefana araka ny teny filamatra ndrasoa ty vokatse mbo misy raha tokony hasoavy mba hampaharitsy azy.